ny fambolekazo a dia amin'ny fotoana fisian'ny orana. Ny atao hoe le tampiveloman'ny hazo zany lasa mihena kokoa raha ohatra ka hoe mihoatra lavitra tsika an'ireo fotoana izay fisian'ny orana izay, satria mahazanakazo azy a mila izy zany a orana mba ahafahany mivelona tsara. Dia misy zany aloha zavatra voalohany a ny ataontsika hoe tanin-janakazo na le hoe site pépinière. Rehefa vita izay, rehefa vokatra ataoko hoe amin'ny telotelo volana eo ohatra raha miteny akasiana efa-bolana mahatratra any amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 centimètre hatrany izy a, dia azontsika amin'izay ambolena eny amin'ny toeram-pambolekazo. Rehefa tonga eny amin'ny toerana ambolena azy izy a, dia mazava ho azy misy manao lavaka. Raha hazo tsotra ohatr'izao izy a any amin'ny 70 centimètre toratelo ihany a, dia efa mety a ho an'ny lavaka. Any amin'ny volana novambra ka hatramin'ny février no manomboka manatsatoka io zanakazo io. Rehefa vita izay a, zavatra lehibe dia lehibe anankiray ihany koa dia ny fiarovana an'io zanakazo voavoly io amin'ny alalan'ny fanaovana sarclage mba iarovana amin'ny afo, satria matetika ho izay foana mbola olana eto Madagasikara ny afo dia ny aro afo mazava ho azy. Any amin'ny mois de mai any izay, volana mai any no manao aro afo matetika zany. Miezaka ihany koa izay manentana ny olona ao anatiny mba hiaro an'izay tontolo iainana izay a, ka tsy hanarinary fa tany ny pot plastika ireny a eny amin'ny toerana mpambolekazo. Miezaka tsika miaro an'izay zanakazo nambolena izay, satria izay le atao hoe miantoka an'le fahafahana le ataontsika hoe taux de réussite zany ao anatiny.